amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana babamalala no iona amintsika amin'izao fotoananio izao dia faly be indray ny tena ko iona aminao eto androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahana amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maresy izay miaraka aminay manontotoza izao fandarana izao dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy dia raha androany nao vao tonga voalohany eto dia teny aminao hoe tsy kisendrasendra na tonga avanao teto fa tena zavatra efa voalahatra ary tena misy programa ilan'ny tompo anao ary misy hafatra tiany hoeninao ihany koa ka za dia teny aminao hoe raha ity ny fandarana hitanao mandalo aminao dia mareta hatramin'ny farany manasanao hanaraka hatramin'ny farany hiaraka etsika amin'ny adin'ilay sasany eo adin'ilay sasany izay fampaherezantsika amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny mivavaka amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia matoka fa tsy takany idiranao teto ny voanao eto raha maharitra eto ianao amin'ity androany ity dia mahazaho hery tonona amintsika rehetra fiadanan'ny tompo hanapaka anatin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao fandarana izao dia samy tahian'Andriamanitra tahiny tompo zoko fianarako tonidra voalohany teto androany dia tena hoe ny fahasoavan'Andriamanitra hanaraka anao amin'izay rehetra lehanao raha nabavy dia ho tahiny ianao raha miditra ho tahiny ianao raha mivoaka ary ho ambinina sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao dia ho tahin'ny tompo izay rehetra mombanao sy izay ao ambany tafotranonao raha nabavy felana rakoa tahiny tompo tonga soa Kodanela Mamilo Avlitina Erikaraka Marijo Tojo Kodanela Evelina Rodriguez Aloe Vera Saondra Kodanela dia ao ihany koa Kodaleoni Marijo Lovely Niana Mahenso Andrina Suzella Eliza Tsiala Razana Monika Mami tonga soa daholo isika rehetrarehetra Ajaska Patitsi tonga soa ihany koa Tina Rakotoarizaka Sandolanirina tonga soa Verselina Kadaka Malala Mampionina Soameva tonga soa ihany koa i Rala Alain Asany Apostoli Zizi Carla Sylvie Fabiola Zanakandapa Claude Ravelorso Miaja Jesosy Mahery Yama tonga soa Yama Samina tonga soa tahiny tompo daholo isika menakavy dia samy mahazo hery samy tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra anomboka ny fotoana aloha tsika amerika ny fotoana ampelantan'Andriamanitra ka andao aloha hivavaka isika ka hivavaka ho an'ny fanomboana androany dia raha navavintsika Fabiola Zanakandapa dia andao izy ho ampandrosoantsika hivavaka avy hatrany hitondra ny fotoana ampelantan'Andriamanitra tahiny tompo raha nabavy Fabiola anao ny fitenenana. Haleluia, tahi Jesosy pastera mianakavy tahi Jesosy tsika tsirairay avy dia manona fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantso amin'ity vavaka fiambenana androan'anio izao dia mbola hiara hivavaka rentsika nomboka ny fotoana. Ry Jehovandriamanitra reny izay tsara indrindra reny eva amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anao fantatra tsara fa tsy nierinay na tanjaky tompo natozoanay fa nirevy taminao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao Jehovandriamanitra misaotranao izay tompo malala fa mbola nomenao izao tombonandro lehibe ho anio izao mbola fahanay idera sy mankalaza ny anaranao masina Jesosy malalo raha misy zavatra nataonay tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao nandritra ny tontolo andro iny dia ifonany eto anatrehanao izany mamelany elokay tompo malalo ka mamindrafo aminay Jehovandriamanitra ao ka tsy ny fahadisoanay na ny faharatsianay Jesosy malalo no tsaronao fa ny indrafonao Jehovandriamanitra tompo tonga amin'ity fotoanan'io izao dia fotoana izay andeha ankalazanay ny anaranao masina dia ihainonay ny tenin'ny fahamarinanao Jesosy malalo ndreto mpanomponao izay andre anjara tondra ny afatrao amin'ity androany izao Jesosy malalo ianao anie Jehovandriamanitra ny fomba ny tsirairay avy Jesosy eo izay amintona ny toroteny Jesosy eo koa izay tondra ny teninao pastera izay amelabelatra ny toroteny Jesosy eo koa izay bavaka ho an'ny firenena Jesosy malalo ianao anie Jehovandriamanitra no
ampiteny ny vavan'izy ireny sy anendry ny lelan'izy ireny mba ahafahan'izy ireny hiteny araka ny sitraponao Jehovahandriamanitra izy ireo dia fitaovana fotsiny fa ianao Jesosy mahalany homba izy ireny ary hanatanteraka ny sitraponao hanambara ny tenin'ny fahamarinanao avy amin'ny alalan'ireo mpanomponao ireo Jesosy ka dia mitenena araka ny sitraponao Jesosy mahalany fa voniko hainy izay mpanomponao Jehovahandriamanitra fa ny firenena tsy avy aminao dia avatra amin'ny ranao Jesosy malala tsy hanan-kery ary tsy hanam-pahefana amin'ity fotoana izao Jesosy ary rakofa amin'ny ranao koa tompo malalo ny connexion anay izay ifandraisanay eto Jesosy satria dia samby mitoerana faviny avy izay tsirairay avy reto Jesosy nefa dia finoana iray ihany ka dia mangataka ny ranao sarobidy Jesosy malalo andrakotra ny connexion mba tsy ho tapatapaka ny firenena tsy avy aminao Jesosy afatotra amin'ny ranao Jesosy malalo nizaniza Jesosy malalo marary na tsy manana fahasalamana Jesosy ianao any Jehovahandriamanitra manafy hery sy tanjaka fahasalamana ho an'ny tsirairay avy Jesosy izay miny fa tsisy ho very anjara Jesosy malalo ny olona izay tonga amin'ity fotoana izao dia samby azo tandrify azy tsirairay avy Jesosy fantatra tsara fa ianao Jehovahandriamanitra no antoka ivelomanay ny teninao dia teny mitondra fiteny fiainana ny teninao dia manasitrana ka dia raha ialetra Jesosy malalo mihitsy izay fa tsy tahaka ny deranay teto tompo no ialany amin'ity toerana ity samby azo hery sy tanjaka fahasalamana ho an'ny tsirairay avy ka dia misaotra anao izay Jehovahandriamanitra dia raha sy haja ary voninahitra dia ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay haleloia amen. Haleloia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Fabiola zanak'Andapa dia ho tahin'ny tompony amin'izay rehetra atao lava amin'ny ambony indrindra dia ho tahin'Andriamanitra ny asan'ny tananao dia mampiasain'Andriamanitra foana ny ranabavy tahin' Jesosy ianao ratsiny kely tompo miaraba aloha lohan'ny rarivon'ny rina fa ray ritovo lantiny rina ireo mbola tsy voaravako teo tahin'ny tompo daholo tsika menakavy dia misy fotoana moa tsika tamin'ny tadinareo tamin'ny oviana moa tsika iny no tamin'ny oviany tsika no nanao efa adiny ray teo tsika nanao zavatra fotsiny saika raha tadidinareo tamin'ny oviany tsika no tamin'ny terinandro ity be dia be programa mihitsy tsika tamin'izay nandeha ny fijona vavolombelona nandeha ny antsatonkalo zavatra be dia be elabe misy vanomboka ny toriteny tsy haiko tamin'ny talata angamba iny na tamin'ny oviany androany fanohatra amin'izany sady tsisy fampitirana toriteny androany no tsy misy antsatonkalo tsisy fijona vavolombelona fa avy hatrany tamin'ny afakomaly avy hatrantsika dia eno hira dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia hitra famelabelalana satria rehefa laka misy any loatra izao dia mbola misy ny Zoom iarahantsika atao amin'ny groupe ifampitondranam-bavaka rehefa avy eo zay moa atao amin'ny groupe zay maresy dia misy any fotoana malalaka kely rehefa laka misy any loatra izao azafady tompoko dia miaraka ao anaty Zoom izay mifampitondram-bavaka zay rehetra mila fitondranam-bavaka ao anatin'ny groupe eo zany dia misy fiarahana mahafinaritra rehefa avy eo ka sady efa narositsika amin'ny fandarana no androany tsy dia lava ny fandarantsika satria isy ny vavaka rehefa avy eo dia mahay mandahatra koa Andriamanitra dia tsy lava be zany ny fotoanantsika zany tsisy famotinana tsisy antsatonkalo tonga dia eno hiritsika ao anatin'ny tiritina reo tonga dia iomakomana araka toerana tsara maka baiboly fa iano tenin'Andriamanitra avy hatrany isika rehetrarehetra ndahoany ataontsika ty raha mampinaritra be ty voavela heloka samy voavela heloka daholo tsika menaka
azo atao tokoa zao rehetra izao tsy de mahasoa tsy de mahasoa efa fantatra fa lay namonjy anao mbola mifona hoanao hatramin'izao efa fantatra fa lay namonjy anao mbola mifona hoanao hatramin'izao fandao zanety lalana roa no azoale paranisa soa samy afobe samy afobe andesika Mandraini famelankeluka Sambatizai Vavelani eluni Tsisi fitaka Ni fanaini Ni fanaini Efa fantatra fa Laina muzana Mula mifuna wanao hatramin'izao efa fantatra fa laina muzana mula mifuna wanao hatramin'izao efa fantatra fa laina muzana mula mifuna wanao hatramin'izao efa fantatra fa laina muzana mula mifuna wanao hatramin'izao mula mifuna wanao hatramin'izao Alleluia solatsika an'Andriamanitra izany iry zany a atsirevako ranabavy anankiray mpanaraka antsika teto zay zay iry zay taloha tsy miaraka amintsika tetsoa izy fiara-maina zay dia izy foana ny tsaroko tahiny tompontsika rehetrarehetra irikaraka nando andry zay ihany ka mbola tsy voarabako teo a itody raholy soa tahiny jesosy ihany koa itody raholy soa dia zay ambany mbola tsy voarabako a kadaka moa efa voarabo tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra dia isorana ny tompo fa dia efa lasa tanteraka ny t-shirt nareo rehetra zay nanao commande a ialana tsiny raha androany vao lasa satria tsy lasa tamindreo mandeha mbola nisy taminareo nanao commande-na zavatra hafa tsiny dia le niandry an'izay zavatra ny commande-n'le olona zay zavatra hafa dia mba nampiarahana daholo adiny ray sasany androany tao amin'ny poste fotsiny nandefa an'ireny adiny ray mahery lasa somatsara ny t-shirt dia mandraisa somatsara ianareo a ho anareo zay mbola mety mila dia mbola misy ny t-shirt tsy fantatro fotsiny taille inona sisa mety mbola misy satria ny M sy ny S aloha dia efa ohatrany efa lanilany any angamba raha tsy diso a fa dia isaorana ny tompo a lasa somatsara iny fa tonga na misaotra an'Andriamanitra dia fantatrareo na dia mandefa an'ireny ary dia tsy dia ananako fotoana satria mandany fotoana manoratra an'ireny adiny ray sasany latsaka ao za tao amin'ny poste androany tao amin'ny tsy poste ary zany za tsy mahatratra poste tsony rehefa hariva za mirava amin'ny poste aty aminay efa mity fa tabary efa aty amin'ny tabary eny misy poste dia ao no afaka mandefa ihany koa isaorana an' Jesosy zany rehetrarehetra zany a sady mahafinaritra fa tsy dia lafo le frais an'le izy satria
akoatra ny vidina pochette 2 € dia misy amin'ny sasany 4 € ny frais, ny sasany 6 € ny sasany 8 €, 18 € zao ny mba lafo indrindra teo satria nisy entana hafa niaraka taminy. Dia ny t-shirt moa 10 € ihany koa. Dia raha maniry nareo mba hanana fahatsiarovana moa zany iny fa tsy hoe inona koatra. Dia rehefa tonga ny t-shirt dia mba samy maka sary dia mba alefaso aminay. Dia zay mazoto iseho anaty sary dia anaovantsika vidéo kely. Efa vonona Rihanna sy Riangela hanao vidéo kely fa efa misy hira ao anaovana ny vidéo antsika indray. Takan'izay nataontsika efa hatramin'izay. Wendy Tahiny Jesosy Saondra koa Tahiny Jesosy Aloe Vera, Tina Rakotarzaka, Jonathan, Rosina, Kota Leonie, Tahiny tompo daholotsika rehetrarehetra. Loatsika eno tenin'Andriamanitra. Raha isoariny baibolinareo dia eno tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny ranabavintsika. Iza ary ny hitondra tenin'Andriamanitra raha mba fantatrareo. Anjaraniza ary androany, anjaraniza ary androany. Anjarany Kota Leonie nitondratsika anaty tenin'Andriamanitra androany. Ka dia ndao ary mampandrotsika avy hatrany izy dia meno finaritra nareo aoriana ny toroteniny dia taka mahazatra ny veriny eto ihany mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahiny Jesosy. Alleluia, Tahiny Jesosy pastera, Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra mpanaraka vavaka fiambelona zao. Mbola resaka fahasoavana ho anahy ry havana zarako tenin'Andriamanitra mitsika androany. Dia iresintsika baibolitsika. Isaia 3:7-2. Isaia 43 dia raha hitantsika izany dia rahantsika mamaky. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Raha mita ny rano ianao dia ombanao aho. Raha mita ny ony ianao dia tsy hanafotranao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy omey, ary tsy hirehetra aminao ny lelafo. Amen. Ny soramandry mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ny amindran'i Jehova fo amin'ny Israely ny ampodiany azy. Avy amin'ny fahaboboana ary ny ampidinany ny fanahiny. Halleluia. Amen. Nosafidiko manokana izany tenin'Andriamanitra izany ry hava-malala indesika ampahirezana antsika. Antsika olombelona moa ry hava-malala, rehefa misy olana sy problème eo anatrehantsika dia na ely ry havana efa lasantsika mandeha mila hevitra amin'olona sy ny havatsika sy ny fianakaviantsika. Dia rehefa tapadalokale avana amin'ny namantsika ny atsika ry havana, izay vidododona nataon'Andriamanitra. Zavatra hitantsika eo amin'ny fiainantsika izany ry havana. Ny zavatra ampitsahivoko antsika androany ry hava-malala, na dia kely ny problème sy ny olana eo analohanao ry hava-malala dia afaka hoento eo amin'ny tongotrin'i Jesosy eo izany ry hava-malala. Araka ny tenin'Andriamanitra novakitsika teo hoe raha mita ny rano ianao dia ombanao aho. Raha mita ny ony ianao dia tsy hanafotranao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy omey, ary tsy hirehitra aminao ny lelafo. Amen. Zany ry havana efa nampanantenantsika izy fa izy ry havana fa izy izaho no hiady ho anareo fa ianareo kosa aokangina. Hitanana izany teny izany, ary tadidio tsara ry havana. Tsy miadirery izany ianao miaraka ao amin'ny Jesosy. Misy fotoana antsika ry havana mametraka io tanjontsika eo anaty fahitantsika ny lalany mangany. Nefa misy fotoana
rava foana io tanjona apetraka atsika io. Tsy mahita fahaliana raha ny olona tsy mino an Jesosy ry havana. Lasa mamoy fo, lasa manaonao foana raha tsy matoky an Jesosy. Te hiteny aminao ato ry havana. Na ino ry havana ny olona eo aminao mety efa tsy mahita lalina izorona mihitsy ianao amin'izao fotoana izao dia tiako ampitsaivina anao hoe efa voasotran'Andriamanitra ny lalam-piainanao. Nanomboka anao mbola atao amin'ny kibon'ny reninao, efa fantatr'Andriamanitra ny tanjona eo aminao. Dia tiako anontany an Jesosy isanandro dia hoe aiza ilay lalan Jesosy io? Tsy misy lalany tsy mazava zany rehefa tena hoe manatona an Jesosy sy manangona ny fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Atsika raha misy sendra mandalo olana, aza na hoe sendra fa tsy mahita lalakaleha tadidio ry havana fa hain'Andriamanitra mitondra io fiainanao io. Aza manaonao foana ry hava malala. Amin'ny zavatra rehetra dia efa tapa-dalan-kaleha izay vao azo hevitra hoe hiverinao amin'ny raiko aho. Tadidio fa miandranao Jesosy. Eto eo amin'ny tongotry ny tompo izay rehetra olona ao aminao. Dia tsarovo isanandro hoe mombanao Jesosy. Miaro antsika izy. Asany taniny ianao, vonina hatrany hatrany izy hanolotra vahaolana maro samihafa aminao amin'ny olanao io. Olana iainanao, tsy miadirery ianao ry havana. Tsy miadirery ianao fa eo ny tompo manohana anao. Aza ilikilika izy, aza atao faharoa izy, fahamahana olanao izy, fa ataovy voalohany fiainanao izy ry hava malala. Raha manana olona ianao na hely na lehibe dia eto eo amin'ny tongotry Jesosy ampafantaro ananjy fa voavahany ny olanao io. Tsy miadirery ianao fa ombanao Jesosy. Mitahy anao Jesosy, asany taniny ianao tsy avelany adirery zany. Indesika agnampiako teny zany moa ry havana dia hitantsika ao amin'ny Jaona 5:17-20. Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny n'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Amen. Araka izany teny izany moa ry havana, mampahatsiahy atsika fanomeny tompo fiadanana ianao. Aza ny olanao sy problemanao ry havana no ibanjantsika fa mifikira ao amin'ny Jesosy fa efa nomeny tompo ho anao ny fiadanana. Efa nolazainy tamintsika izany dia hitanterahany aminao izany. Tsy hoe rehefa anaty olana iatsika izay vao anatona an Jesosy, fa tena tiany Jesosy ianao izay efa nandray azy. Ho tompo sy mpamonjy sy ny fiainanao. Tena tiany Jesosy dia fanoloranao tenanao isanandro. Eo amin'ny avaozy eo anatrehan'ny tompo ny fanolorany tenanao. Tarito ny olona manodidina anao. Mety fianakavianao, mety ny namanao, mety ny mpiara-miasa aminao. Tarito anompo an Jesosy. Ianao izay mbola misalasala tsy mahalala ny tompo dia miandrianao Jesosy. Ho anao, ho ahy, ho antsika rehetrarehetra. Tadidio fa lalana roa ihany ny alehantsika ry havana. Na hifaly mandrakizay miaraka amin'ny tompo,
na hijaly mandrakizay raha mbola mangatakandro ianao iteny hoe rehefa bebe taona zay vao hanombo an'ny tompo, na efa antitra zay vao hanaraka an'i Jesosy, na hoe diasoko efa maventy reto zanako reto zay vao handeha hanombo an'ny tompo, tara sady tsy haintsika ry havan'ny fotoana hialantsika eto ambonin'ny tany. Dia mbola manana fotoana ianao raha maheno ity hafitra ty androany. Dia ireso Jesosy tompo sy mpamonjy antsika ry havana. Dia hijory vavolombelona hely amintsika moa za ry havana, fa nakasika be nahy ilay teniko teo hoe iandrefa antitra zay vao hanaraka an'i Jesosy. Misy tao moa ry havana nandalo teo amin'ny fianakaviako. Nakasika be foko zany ilay miteny hoe efa antitra zay vao nanaradian'i Jesosy. Misy dadilahiky efa 80 taona ny viavy, efa 70 taona zany ny lalahy, tahaka zany koa papako. Nisoroko an'i Jesosy zany zavatra rehetra zany. Tahaka zany koa za ry havana, za moa tsara nivavaka zany za letra zay raha tsy tady tamin'ny fandaharana andramoka izahay. Mahery Jehova ry havana. Za moa ry havana efa retaona amin'ny 10 juillet teo zaho natao batisa tato. Tamin'izay zany za nanao vavaka fanoloran-tena zany, tegna tsy nateny zavatra za ry havana, sady tagnatin'ny tahotra amin'izao, sady tsy nahay nivavaka zany amin'izao. Nefa ry havana isoroko Andriamanitra zany zavatra rehetra zany. Dia zany ry havana fijoroako vavolombelona eto amintsika androany. Dia mankasitraka antsika rehetrarehetra ny eny tamin'ny zisika farany, dia voninahitra ny eo any Andriamanitra irery any. Fiadanana kosa ho antsika rehetrarehetra. Alleluia. Amen. Alleluia. Dia arabaina ianao zany fa dia kalaza ny tsingeritaonan'ny batisanao zava-dehibe zany ny tsingeritaonan'ny batisa. Dia mbola tsara lavitra ny tsingeritaona naterahana, satria teo tsika vao tena teraka indray, iny ny tena anniversaire sika ara-panahy. Dia misaotra betsaka raha nabaviko Daleonia, mahafinaritra kely ilay meno an'ilay toriteninao. Alainao miadana oatra izy fa voaraina eny hafatra. Aza mangatakandro zany ry havana, aza miandry anao efa lehibe ianao vao hanolo tena ho an'Andriamanitra, satria tsy fantatrao tsy tompony rapiso isika rehetrarehetra. Misaotra indrindra raha nabavy dia tongava amin'ny ambony indrindra mankasitraka, satria raha amin'ny asa izay ataonareo any dia tokony teritery ihany ny fotoana. Nefa mahita toerana mangina sy milama mihitsy ianao hanaovana tenin'Andriamanitra, hanajanana Andriamanitra amin'ny alalan'ny asany, ka dia tahin'ny tompo ianao dia misaotra anao indrindra. Dia Jesosy hamaly fidianao raha nabaviko Daleonia, ary misaotra anao fa ianao kongeto tena nanao asan'Andriamanitra be teto. Ianao nitarika ny zandrinao, sa zokinao moa zany Kodanela nitarika ny ravavinao tonga teto, dia efa navita didy ianao. Dia mahereza zany ranabavinay zany, dia tahin'ny tompo foana hatrany hatrany. Fa ireo zavatra manana Jonathan, artizanay, Eliana, eny efa nisy naraboeka any taminareo, sao dia misy adiny tsinona. Dia mahereza daholo olon-karanao soa. Isaia 17 anisan'ny tena teny mahafinaritra, anisan'ny tena verset anisan'ny mahafinaritra ao anatin'ny Baiboly, zany Isaia 17 zany. Fa nampaherezako olona zay mihitsy izy ity ankeo. Nisaotra azy tsika tamin'izany teny zany. Olona tenin'Andriamanitra hoe Isaia 17:2 moa no nivakiana, fa ny ahy kosa vakiko hatramin'ny 1:1, ary satroko vakiana hatrany amin'ny farany. Fa saingo lava ny fotoana raha vao izay fa manasa anao mihitsy hoe vakio hatramin'ny farany Isaia 17 io, fa tena mampahery, tena mampahery. Ary izay manokana satria imperina mpahereza zany tenin'Andriamanitra Isaia 17 zany, ary tsotra natao baiboliko ato izy ianao misoratra ato tamin'ny 11 juillet sy ny taona FIFA, taona efa ela be tany tany.
dia nandalo fahazosom-panantenana kely zay mivady zay mianakavy kely tamin'izay, dia io no nampahirana zavatra ohatry ny nitranga tsy araka ny eritreretina, dia io no toriteny nataonay tato tamin'izay ny tena nampahery, raha tsy nisy ny toriteny tsy nitraka tamin'izany fotoana izany, fa dia tena mampahery vakiko aminaran'i Jesosy, ary ampahery anao koa androany zay ianao mety mandalondalo zavatra sarotsarotra sy mafimafy aminaran'i Jesosy hitraky ianao anatin'ity toriteny ity. Ny fahatelo amby roapolo andininy voalohany ary fa ankehitriny ry Jakobo, zao no lazain'i Jehova izay nahary anao androany zany. Jakobo io dia ianao, izaho, alleloia. Fa ankehitriny ry Jakobo ohatra ny tenana fa ankehitriny ry Alain, ankehitriny ry Firanarakoto, ankehitriny ry Rodino, ankehitriny ry Erikao, zao no lazain'i Jehova izay nahary anao. Sady namorona anao ry Israely eo mbola ianao koa ke ny Israely, alleloia. Jakoba taloha efa Israely ankehitriny, mbola ianao koa zany ry Suzel ry Zikarla. Aza matahotra ianao, fefy mpananavitra anao efa niantso ny anaranao ay ianao, alleloia. Raha mitany rano ianao dia omba anao ary raha mitany io dia tsy hanavotra anao izy. Raha mamaky ny afo ianao raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy may ary tsy rehatra aminao ny lelafo, alleloia, alleloia. Tonga dia toko nomen'Andriamanitra, tonga dia toky, aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao, zany efa nanavotra anao na inona zany zavatra mitranga, na androany na ny hoavy, dia aza dinonao fa efa nanavotra anao Andriamanitra. Efa misy asa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana, efa nanavotra anao izy. Ianao zany efa olona efa avotra, alleloia. Ary ny olona avotra zany dia ninona ve lalovany eo dia avotra foana izy, satria efa navotana, alleloia. Inona ary nanavotana anao? Horendrika ao aloha ve sanatria dia sanatria, alleloia. Toky zany nomen'Andriamanitra antsika hoe za matahotra ianao fa efa nanavotra anao ny nanavotako anao dia mba tsy haharendrika anao intsony. Za hozy Andriamanitra tsy manao zany hoe manavotra anao androany dia avelako ianao rahampitso, tsia. Efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ay ianao, ana, alleloia. Fananako, ana. Ary rehefa n'Andriamanitra tsika dia ny zavatra ataon'Andriamanitra dia ny ahatonga soa antsika ny amin'izay toerana alehantsika. Eto tsika dia tahaka mahita an'Andriamanitra tsy azo atao ninina zany intsony. Hoy Andriamanitra, raha mitany rano ianao dia ombanao raha mitany ony ianao dia tsy hanavotra anao izy. Ary raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may ary tsy rehatra aminao ny lelafo. Hitanao ry havana, mahita Andriamanitra ianao manao zavatra ho anao dia tsy azo atao ninina intsony ianao. Matetika amin'ny Baiboly ireo zavatra anankiroa ireo, afo sy rano, ny tena zavatra atahoran'ny olona, ary avy amin'ireo daholo matetika ny problème. Rano no nandravan'Andriamanitra ny izao tontolo izao tamin'ny andron'ny Noa. Taitaina foana ny olona rehefa hiampita rano, hamaky ny on'ny Jordana, hamaky ny ranomasina mena, ary mbola teny ambony rano koa ry Petera ny seky maty, rano ny sika namoana azy. Problème antsika foana io, problème ao Baiboly foana io rano io. Dia ny afo ihany koa. Niditra zany laforo mirehatra afo zany Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Manao antsika rehefa mandalo an'izany atao hoe batisan'ny afo, laforo mahamay, mampitomany mihitsy na anatin'io ve zozika sondola matahotra be mipita rano, io rano sy afo foana ny problème.
nefa de mihitsy ny tenen'Andriamanitra aza matahotra ianao efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao halleloja anay ianao aza matahotra aza mierikerika foana tonga zany tsika de mahita hoe ny sakana rehetrarehetra eo anoloantsika zay mety afaka nakatsakana atsika de fandraven'Andriamanitra miloha daholo. Raha mitany rano ianao de ombanao halleloja. Raha mitany io ianao de tsy hanavotra anao izy, tsy hanafotra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo de tsy homay ary tsy rehatra aminao ny lelafo, zany hoe mandalo fotsiny ny ataonao. Ny zanak'Andriamanitra mandalo fotsiny ny ataonao. Misy olana fa mandalo fotsiny ny ataonao fa Andriamanitra momba anao mandalo afo. Mety renao fotsiny hoe mafana fa hoy tenin'Andriamanitra rehefa avy tao anaty lafaoro Sadraka sy Mesaka sy Abednego na ny volony aza tsy may. Mandrety anao labozia ho anareo zay misy volo zay moa tsisy zay fa afaka amin'izany ataovy akaikikaikinao ny labozia fa enao mikaikona mihitsy ny volonao, misy mikaikona eo amin'ny volonao. Iny volony Jonathan izy mampianatra aza mampirehitra labozia eo alolo eo Jonathan tsetsatsetsy iny any fa i Sadraka sy Mesaka sy Abednego na ny volony aza tsy mikaikona, tsy mahay ny akanjo, tsisy na de fofonafo azy, tsy nitondra tamin'ny reniny nandeha niala teo. Satria maninona? Satria nomban'Andriamanitra. Ny olana afaka lalovantsika, ny problème afaka vakivakitsika, fa aza dininao mbola misy volomaso marina kely marina volomaso koa may ty volomaso kely ty fa ny tsy azonao adinina de andalo an'ireo ary ianao. Andriamanitra efa momba anao, Andriamanitra efa nanavotra anao. Za mantsy te teny aminao indrindray mantsy tsika so de mieritreritra mantsika hoe sy ny olona rehetra zay mandalo an'io de efa afaka eo foana diso ianao fa reo mihitsy no fitaovana, reo afo sy rano reo mihitsy no fitaovana andringanan'Andriamanitra rehefa andringan'Andriamanitra. Fa ianao hoy ten'Andriamanitra aza matahotra anao efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ianao iza ary ianao, iza ary ianao. Hoy ten'Andriamanitra ny Isaia 40 ambadikika ianao, Isaia 40 andininy fahenina, Isaia 40 andininy fahenina. Eto Jehovah de efa miteny, za Jehovah efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy ny tantana ny tananao ary hiaro anao ka hanome anao fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny saintin'izy. Apetratra amin'ny masony jamby ianao, amoaka mifaritra ela trano maizina ianao ary zay mipetraka amin'ny maizina hiaro amin'ny trano famatorana. Halleloja. Zany Jehovah, zany nanaraka ny voninahitra tsy omeko ny hafa na ny fiderana ho an'ny sarin'ny zavatra voasikotra. Izy ianao zany, ianao dia rehefa natsoin'Andriamanitra tamin'ny fahamarinana. Zay le ten'Andriamanitra hoe efa niantso ny anaranao efa voantso ve ianao, efa voantso amin'ny fahamarinana ve ianao. Halleloja. Nanoana niantso n'Andriamanitra tamin'ny fahamarinana ve ianao. Sa izy ianao mety foana rehefa mivavaka tsika misy an'le rahalahy satanista cofondateur-na fiangonana satanika zao hitatsika nalaza be fa niko fo. Fa iny olona iny zao nalaza be mantsy izy mbola maro ny dikana ho ataony ary maro zay mivady resaka momba an'izy iny hoe iny olona iny tokony misy mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny zareo any tena tonga de manatitra n'iny olona iny de mi-encadrer an'iny olona iny de mitondra mbavaka an'iny olona iny de tena satria zao tsy faly amin'iny olona iny ny devoly ary tena tiany ny devoly amin'iny olona iny de maty de mbola tsy tafabebaka tsara. Izy iny mbola misy dingana maromaro tena mbola misy an'le kavina be reny zao sofiny ny orony de mbola misy an'ireny zavatra be dehibe ireny ao anatiny any rehefa amin'le sary iny izy ohatra mbola misy sarin'ny Maria ohatra zany ny sarisary any de tsy hanomezana tsy ny azy nefa ireny efa zava-dehibe taminy aloha nanaiky an'i Jesosy fa mbola dingana maro
mbola hiditra am'izany atao hoe fahamarinana zany. Etsika mavaka izy mba ho tafiditra ty anaty fahamarinana. Fa tsy onona fotsiny amin'le mivavaka be dia be ngery havana ny olona tena teneniko anao hoe mivavaka dia tenin'Andriamanitra fotsiny sy tenenina sisa fa ny zavatra taloha tsy niova, tsisy niova. Raha ohatra hoe mena volo be sy anona be izy taloha dia vao meary mbola atao mihoatra an'ireny ihany fa fotsiny efa manokatra baiboly. Andriamanitra eto miteny niantsona tamin'ny fahamarinana ako. Alleloia. Tsy fantatra aloha zany fa ny irariana mba tsy hoe izany satria ny mamaly andrana bavy lina mantsy iny moa zany za mino hoe tena tsy amoaka ny ampabe maso satria tsy avelan'ny devoly amoaka an'ireny koa izy raha tsy izany fa za tena iko anareo fa zay efa nisy fotoana ny ona taman'olo loatra zany olona tena mpanompo ny devoly mihitsy niala tany fa tsy maintsy tonga iny dia tena totofana délivrance, totofana fitondranam-bavaka satria arovana mihitsy misy lehilahy zay zao tao amin'ny taloha izy io tena olona efa tena le misotro rà reny mihitsy efa tena manao pacte tamin'ny Satana no nidélivrenay tamin'izany. Fenitra zay ny anarany, tsy haiko hoe zany mba nefarany rahalahy fenitra, tsy fantatro tsy hoe ahoana ny nefarany zao fa zany teneniko anareo vao nidélivreny zany ny andro voalohany dia seka ny finoan'ny devoly tondra moto izy tonga dia misy tanana manindry azay anaovany accident mahafaty anazy tsy tampony devoly zany olona miala eo amin'izany anao dia maty mbola tsy voafony so dia maty fa ny nataonay moa izy nareo tsy navelan'ody intsony izy tonga dia matory ao am-piangonana dia misy mpanompon'Andriamanitra andro aman'alina eo andro aman'alina manao délivrance mandra-pahafaka ny tanteraka fa tsy mora reny tsy mora ny manongotra an'izany hoe ianao nanangana fiangonana ho an'ny devoly zany ianao tena nitarika tsy mora reny tsy vita ny ray andro zany reny hoe miova fo aza zany miova fo dia mijery manao live tsy zany lalina be reny manongotra faka mangidiny zany tena tsy vetivety engany hoe mba izy zay zavatra tenenina zay mba misy mpanompon'Andriamanitra tena mandray atanana niny olona eny fa tsy moramora reny fa ny zavatra tenenina eto dia zao hono tena Andriamanitra hoe efa niantso ny anaranao tsy hoe miantso fotsiny hoe iana Mainitsoa Ambinitsoa Geneviève fa niantso tamin'ny fahamarinana inona moa zany rehefa misy mitentsika ianareo hoe fa anaty fahamarinana ny fahamarinana nge dia tsotra ny fahamarinana dia zao ny manaraka ny fampianaran'i Kristy manaraka ny fampianaranao amin'ny baiboly rehefa miteny zany hoe anaty fahamarinana dia zao azavaiko anareo maty zany zao tsy azonareo inona zany hoe anareo efa anaty fahamarinana zay hoe zany ozy izy ny olona zany anaty fahadisoana rehefa mivoana fotsiny amin'ilay tepoly naseny Jesosy naorin'ny Petera teo ambony vatolandro dia tsy anaty fahamarinana mifotom-pampianaran'i Kristy dia anaty fahamarinana anisan'izany zavatra ngezabe ohatra mitandrina andro sabaty Kristy mitandrina andro sabaty fahamarinana zany ny finoana ny fanahy masina ray zanaka fanamasina fahamarinana zany ny tsy finanana zava-padina zay nitenen'Andriamanitra zay tsy naven'Andriamanitra nisy novaina hatrany amin'ny apokalipsy fahamarinana zany ny tsy fanaovana ny fitafian-dehilahy fijerijejona isan-karazany mitondra makany amin'ny fatafitohinana ka zay natafotoana sy tafotoana dia samy diso fahamarinana zany azonareo misy mantanareo mantsy hoe inona zany hoe amin'ny fahamarinana zany zay zany fahamarinana sy zatra najoron'i Jesosy napetraka Andriamanitra namafisin'i Jesosy fahamarinana zany fitariavantsika andro sabata fahamarinana fanaovanareo ranabavy saron-dory rehefa mibabaka fahamarinana zany azonareo ny fitariavantsika fahamasinana fahamarinana zany so masika inona ihany ary hoe fahamarinana zany ny atao hoe anaty fahamarinana zay dia Andriamanitra ny teny hoe zay Jehovah niantso anao tamin'ny fahamarinana
tsy hoe niantso anao hivavaka fotsiny Andriamanitra fa hiantso antsika akatoa. Iza zany ny antefany ty teny ty hoe aza matahotra ianao efa nanavotra anao efa niantsony ny anaranao ay ianao efa natsoin'Andriamanitra ve ianao fa natsoin'Andriamanitra ianao ay ianao. Ny tena Andriamanitra hoe ireo ny zanaka sisa izay mbola mitana ny fahamarinana. Alleloia. Ireo fantoka am'ireo Andriamanitra. Zay mahatonga na miteny anao hoe sao dia anao mieritreritra ny olona rehetra hiarika olana rapitso androany mbola mamamina mono eritreritra aiza moa reny misy an'le te hiarika problème rapitso aiza moa reny misy le hoe hitandrano de ovanao raha vitan'io ianao de mboatsy alavitra anao raha mandeha mamaky ny hafa ianao de somay avekena ny verset piarika problème rapitso. Akitsika ny amin'ny Isaia 9 no mifanohatra amin'io. Eto kitandremana antsika mantsy hoe ny olona rehetra ve misitraka ny teny io. Non. Isaia 9 andininy 5. Ianarana Jesosy Isaia 9 andininy 5 ary Jehova dia mbola niteny tamiko indray hoe satria ty fireneny ty mandany rano siloa izay misononoka ary mifaly amin'ny rezina sy ny zanaka Remalia dia indro ampiakarin'ny tomponavitra azy ny rano be sady manonja amin'ny ondy. Dia inona moa zany fa tsy contraire tanteraka an'le teo mihitsy hoe raha mihita ny rano ianao dia aninona dia ombanao ary raha mihita ny ony ianao dia tsy hanavitra anao izy ka eto le ony io ny oniny Eufrata itenen'io ato amin'ny Isaia 9. Tareo misy 4 kely dia misy hoe Eufrata. Dia ho tena Andriamanitra hoe indro apakarin'ny tompo anavitra azy apakarin'andro vomena raha ataon'Andriamanitra rano tokony ho maina vomeny savovina rano be manonja vaiko vakina satria ty firenena ty mandany rano siloa izay misononoka ary mifaly amin'ny rezina sy ny zanaka Remalia dia indro apakarin'ny tompo anavitra azy ny rano be sady manonja amin'ny ondy dia mpanjaka ny asiasy ny voninahiny rehetra ary ny masoandro ny masondranony rehetra ho tondraka ary morony rehetra ioarany. Loza. Raha mbola toy izany dia moana faratra izay hiatra amin'ny Joda ary hanafitra sady mbola hisondrotra ihany mara-pahatonga ny avozina hatreny ambozina zany ary ny fipasany eny an-daniny ro dia hanenika ny taninao ry Manoelo misafoa ihany ianareo ry firenenao nefa mbola ringana mihitsy nareo ary minoa ihany ry tany lavitra rehetra misikina ihany ianareo nefa mbola ringana ihany eny misikina ihany ianareo fa mbola ringana mihitsy makasaina ihany nareo fa mbola foanana zany milaza ihany teny nefa tsy tanteraka tsy akory fa aminay Andriamanitra. Aika tena misy tena fanohatra mihitsy iza moa reto olo reto ity firenena ity nandany rano siloa. Inona moa zany rano siloa zany na siloa dia le rano ny siloamo izay napetraka Andriamanitra ho loha ranom-pitahina izy io. Tena any amin'ny Néhémie 4 ny volaza voalohany teny io rano siloa io naveran'Andriamanitra tena hidoboka dia hiakatra tena hoe anondraka ny tany avokatra ny tany. Ary fantatritsika tsara fa misy an'ilay tantara anankiray any amin'ny Jona 7 any le lehilahy anankiray jamba dia nasiany Jesosy nanao rora tamin'ny feta nanao feta tamin'ny rora Jesosy tamin'ny rora sy ny tany zany nytombo fotaka dia nataony tamin'ny maso le jamba dia nasiany nakaiza nandeha nasiany nanasa tare tamin'ny rano siloamo. Io rano io zany dia rano napetraka Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely io ho ranom-pahasoavana ho ranom-pitahiana. Fa nefa inona zavatra mitranga ity firenena ity izy nandany rano siloa izay misononoka ary mifaly amin'ny rezina izy moa rezina sy Remalia zany rezina zany mpanjakany Asiria ary Remalia zany dia mpanjakany Israely
zanaky le mpanjaka teo peka zany hoe vadika tamin'Andriamanitra zany sady nandany fahasoavan'Andriamanitra isiloady natao hoe fahasoavan'Andriamanitra bebe mandany fahasoavan'Andriamanitra zay mandany fahasoavan'Andriamanitra de veloma tsy tanteraka amin'ilay Isaia 3:20 fa de tena mifanohatra mihitsy fa tena ho safotry ny rano tokoa tena ho safotry ny rano tokoa ange nefa ny teneko anao fa Andriamanitra rehefa momba ny olona mamaky ny hafa izy tsy mahay tena tsy mahay Salamo 1:20 vakiko aminao vedeo Salamo 1:20 ho teny'Andriamanitra efa nampandeha olona ritsaka ny lohany ianao nandeha namaky ny afo sy ny rano zay fa inona nataon'Andriamanitra nitorany voaka amin'ny fitana matretrika ianao zany hoe mandalo afo sy rano fa mivoaka aveo tsy potika fa fitahina matretrika an'zy no takalony ny zanak'Andriamanitra zany ny olona matahotra an'Andriamanitra zany ny olona natsoan'Andriamanitra rehefa tahinao tahin'Andriamanitra de milamina ny eo alohanao rehetrarehetra ny tena Andriamanitra hoe rehefa ritra ny rano tsy mila miala kapa koa no mandeha rehefa mandeha rano ny olona de esorina ny kapa ohatra ianao zany mba manao an'ilay Jaona 5 le inona moa zany le Jaona le inona moa zany tsy namaky tanteraka fa nyteneniko fotsiny Jaona 5 misy an'le farihan'ny Siloamy iny le mpijamba ampairatany zao ry havana isika maky tenin'Andriamanitra ny amin'ny Isaia any Isaia 1:20 Isaia 1:20 dia 5:10 ka hatramin'ny 9:11 ho tenin'Andriamanitra ary Jehova andritra ny sakely dranomasina Egiptiana ary aninjitra ny tanany amin'ny ony ka hamely azy amin'ny rivo ny mahamay ka hampisaraka azy isampana fito ka hatavitany olona tsy miala kapa. Aleluia. Ary isy lalina voavoatra lehan'ny olony sisa io ndray le olony sisa izay sisa avy any Asiria dia toy ny ao an'ny toy ny ho an'ny Israely tamin'ny andro ikarany avy tany Egipta. Tanao misy ny olona nikambana tamin'ny Asiria sy ny mpanjaka ny Derezina le voalaza teo fa misy kosa ireo sisa io le teneniko anao foana misy sisa io dia isy lalina voavoatra ozy izy ho an'ny olony sisa alehan'ny olony sisa zany hoe ninona zany zavatra mitranga eo. Aleluia. Andriamanitra tsy manadino manamboatra lalana ho aty. Andriamanitra tsy manadino ary nizaniza samy andeha eo problème lalovanao lalovan'ny olona ihany fa ianao tavoavoaka hoy izy ny Exodosy mahafinaritra ty teny ty ary mahatonga antsika tena velom-bola lompan'Andriamanitra. Exodosy 4:20 andiny fa 20 sy 7 hoy ny tenin'Andriamanitra ary dia nikatona ny rano ka nanarona ny kalesy sy mpitaingo tsoavaly dia miaramila amin'ny farao rehetra izay niditra teo amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'Israely koa tsisy niangana na dia ray aza fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanana sy teo amin'ny ankaviany. Ndiny fatempo zany namonjeny Jehova ny zanak'Israely tamin'izany andro zany mba tsy ho azony Egiptianina ary hitan'ny zanak'Israely teny ambony ranomasina afatiny Egiptianina. Aleluia. Samy nandeha tao anaty ranomasina ngery avana na ny Egiptianina na ny zanak'Israely fa ny Egiptianina ve mandray an'io teny Isaia 4:20 io hoe raha mitany rano anao dia ombanao raha mitany io anao dia tsy hanafitra anao izy. Tena safotra mihitsy. Hoy ny tenin'Andriamanitra nikatona ny rano nanarina azy nikatona ny rano nga io an'ny Egiptianina samy mandeha eo ambony rano samy mandeha amin'ity fiainany ity samy manana problème any amin'ny polisy samy manana problème any amin'ny fitsarana samy mandalo tsifosim-bolo samy mandalo krizy eto amin'ity zao tontolo zao ty ry havana fa za miteny anao androany midiranao amin'ny fahamarinana metezanao atsoan'Andriamanitra amin'ny fahamarinana fa na samy mamaky any ranomasina io ary ny anao tany maina ny andalanao fa ny olona tonga dia safotra ny rano tsy mitovy
raha mitovy a de andaotsika andeha atory tsisy anaovantsika eretantsika toreto ry havana tsisy anaovantsika zomo zany raka izy rehefa avy eo a raha mitovy hoe samy mandeha ty any fa fiainana efa mitovy ty ho hitanao eny tsy ampitovy an'io ho hitanareo eny tsy ampitovy an'io mifikira amin'ny fahamarinana fa vidin-javatra mitovy tompoko ny vidintsika ny anaty supermarché am'izao a vidin-javatra mitovy fa misy olona tena mivoaka avao zany tena hitanao mihitsy olona kizitina sy tena ohatra ny matahotra fa isika tsy mba isan'ny mpanan-karena ty andafy aty manao voatranay vidio rehefa vidio fa natao anao io tsy avelan'Andriamanitra matosary zany aza mba molona mifarisotra amin'ny fiainana zany mandehana amin'ny fahamarinana fa nenao tany maina azonao matao mandeha tsy manala kapa akory kapa zany mantsy a voninahitra zany tena Andriamanitra tena teny atafitany olona tsy niala kapa ozy izy eny amin'ny Isaia teo Mario baibolinao misy osa dia adinonao any a Isaia fa 1:10 fa kio Mario baibolinao mihitsy fa ho anao zany teny zany Isaia fa 1:10 izy teo ary Jehova nandritra ny sakely dranomasina Egyptianina 5:12 ka mpisaraka azy atsapana fito ary atafitan'ny olona tsy miala kapa manala kapa daholo ny olona zao miala daholo amin'ny voninahitry ny olona tena mihitsana mihitsy amin'ity fiainana ity fa ianao maninona ianao tsy miala kapa ianao io ampitafian'Andriamanitra ny voninahiny mandeha tany maina ianao ary efa isy lalana voavoatra alehan'ny olony sisa alehan'ny olony sisa olony io le tare efa niantso anao ay ianao olony anazy lalana voavoatra ho an'ny olony ranomasina mena ny sokatra ho an'ny olony fa nikatona ho an'ny tsy olony antso anao fahamarinana Andriamanitra ny vany ozy za mba te tsy atahotra ohatr'izany koa andehana amin'ny fahamarinana ndao akatodidin'Andriamanitra ndao itian'Andriamanitra fa raha sy miaramila ny maty fa ny zanak'Israely nideran'Andriamanitra tery Epita teny nefa rano anankiray ihany nandehanana alleloia rano anankiray tsy nisy hoe rano hafa teo fa rano anankiray ny anaran'i Jesosy ny sakana rehetra zay eo anoloanao tean'Andriamanitra ny tanjon'Andriamanitra no any dia nao tafita alleloia tafita mahita an'izany isa fa tena mbeapolo zany tsika dia mahita mihitsy hoe misy Andriamanitra tena tonga dia vonona fa na rano na afony eo zanako reo izy alleloia na rano na afony eo ny anaranao tsy maintsy tafita ianao mino an'izany ve ianao ny anaranao a tsy maintsy tafita efa namonjy anao Andriamanitra fa nanavotra anao izy misy aminareo mandalo ady a zao atao zao tena teneko anareo ty teny ty izao fotsiny fotoana nandalovanareo ady dia antanio tena anareo hoe efa navotan'Andriamanitra any dia raha navotan'Andriamanitra ary ianao tokony isy zavatra hoe tokony hanarian'Andriamanitra anao nefa ianao mandeha amin'ny fahamarinana raha mijoro tsara ianao Aingolerina Rodriguez Tojo Mikael Geneviève Artisanay Berta Contaleone Erika raha mijoro tsara ingenareo reo ho hitanareo tsy miala kapa akory nareo mipity eo tsy miala kapa akory tsika mipity eo ny fiainanao io ihany na mandalo ny afo mandalo ny rano za dia ny tena anareo ho mafimafy ty zavatra ianantsika afaka kelikely ary tsy ho ela io zao efa tena raha mijery vavaoka atsika efa voizina be mihitsy mihoatra noho ny tamin'ny 2020 indray ary ny aretiny mafy ny zavatra iseho fa tsy mafy ho anao alleloia tsy mafy ho atsika satria no aninona ny laforony tao Babilôna fandorona faty matsy izy io satria Babilôniana dia dorina rehefa maty dia laforona ampidirana ny izy telo mirahalahy io fandorana faty tena ampitomboana intelo ny amayany ny olona nanipy azy tao maty nanipy fa tsy niditra tao akory
fistelamy voaka atao lamina tsara. Lioana mitovy andry le tao amin'le lavaka nasiana ny Daniela, lioana mitovy le lioana omaly ihany ny lioana androany. Fa rehefa Daniela tao mikombona ny vavany, fa rehefa le olana mpangany Daniela tsy tafapoaka tamin'ny tany kory fa mbola tery ambony andeha halatsaka dia efa tapatapaka ny taolany ny tenin'Andriamanitra. Zaho maneta anao androany. Zaho miny fa metanetana anao maheno an'izany teny izany mba te hisitraka an'izany anao hoe tena za Andriamanitra mba teko mihitsy hoe tena mba tena hitany ny afa tena tsy safotra, hitany rano afa tena omba ianao andeha hamaky ny afo dia tsy homay hirehatra tsy rehatra amiko ny lafo. Io zavatra fa tsy zavatra efa iainantsika zao. Alleluia. Mahaiza miadany ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Za manentana an'izany antsika hoe iaina anisan'ny tenako an'izany. Atao fotsiny sitrapon'Andriamanitra dia ndana hiadany ny fiainanao. Tsika mila mahay mifaly, mahay miadany. Alleluia. Misy anao tena mila mahihatra be zao vavavy ny Krisy dia mahira. Fa io ny afo tsy andaitra amintsika. Satria maninona efa niantso antsika Andriamanitra ary niantso antsika tamin'ny fahamarinana. Namaly ny antson'Andriamanitra tamin'ny fahamarinana ve ianao? Izay fotsiny ny fanontaniako aminao androany. Hoy tena Andriamanitra nge raha vakiana ny andininy fahatelo marana koa azy fa sady Jehovah-Andriamanitra ao dia indray masiny Israely mpahamonjy anao. Omeko avitra ao Egypta ary Etiopia sy Seba ho solonao. Satria malala io masoko ianao, eny be voninahitra sady tiako dia olona no meko ho solonao ary firenena ho solon'ny ainao. Aza matahotra fa momba anao hitondra taranaka antsinana sy avany andrefana nanaovako hoe zao zany tena tenenina amin'io. Zany hoe Etiopia sy Egypta sy Seba zany firenena ngeza be mihitsy zany. Hoy tena mandry hoe tsika te hivana kely aika tsy ho hevina. Reo firenena telo reo firenena ngeza be reo dia jerenao tsara ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Omeko avitra ao Egypta ao izy ary Etiopia sy Seba ho solonao. Zany hoe zao tsy mampanina an'Andriamanitra zany Egypta rendriky ny rano fa ianao avotana. Tsy mampanina an'Andriamanitra zany mahita ny Etiopia mainy afo fa ianao tsy may. Zany hoe ianao olona ray io ataka amin'Andriamanitra firenena anankiray. Satria maninona? Satria ianao tia an'Andriamanitra. Satria ianao mandeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Hotahiny tokony ianao malala an'Andriamanitra ianao azadino zay ary be voninahitra ianao eo masony. Dia omeko ho solonao, olona no meko ho solonao ary firenena no solon'ny ainao. Ianao avotan'Andriamanitra. Raha tsy maintsy isy ihany no faty ao, tsy maintsy misy ihany no rendrika ao dia firenena anankiray tsy maninona sakrifen'Andriamanitra ao. Fa ianao tokana raha io tsy maintsy tafity ianao. Atolotra anao am-pifaliana ve ty hery ty hoe narivo mahery manodidina anao dia tsotra fotsiny ny teniko aminao tsy maintsy tafity ianao. Satria maninona? Satria tia anao Jesosy, satria ianao tia azy, satria ianao manompo azy, tompoy amin'ny fahamarinana izy. Ny olona mieritreritra fa inona foana ny atonareo tsy mivavaka zao foana mbola tsy hitan'ireo ny vokatra zany aloha zao fa ho hitan'ireo ny vokatra zany. Ao aorianao misy anontany ianao ahoana ny ahafahanareo mbola ohatry zao foana dia io le nanontanianareo hoe io le vavaka io le antony bavahanay hatramin'izay. Atolotra mpitiavana be anisan'ny hirana ampaherana menaka efa taonany maro be mihitsy izy ity dia mba hampaherezako anao koa amin'ity androany ity. Dia aza kifikifintsony ary mitraka efa Andriamanitra zao no tena aza matahotra ianao efa ombanao dia mbola atahotra ihany ianao mahereza zay atrikady. Isaia 40:7 tianao Jesosy. Maherezitsika tsirairay avy. Hoy Andriamanitra aminao hoe ay ianao ka tsisy rombaka anao eto an-tanako. Tsy foky anao satria zanako. Mahereza ianao Mas
marireu daleana tsisina fapo fatovo maiky nandratra ny abyfo eo latsalatanazo ana atopazo aminy ray masonao atopazo aminy indray ny fomba fijerina fahitanao ny atsarany fahitanao ny atsarany lehibe ny andriamanitray lehibe ny andriamanitra ny zava-dretra dia hainy atao zava-dretra dia hainy atao tsy atoaina ny heriny tsy atoaina ny heriny mahereza trany ianao mahereza trany fatsarany eo atratrany fatsarany eo atratrany ianao angeka diny narivotra mahery narano misamboaravara manodidina anao tsy maintsy tafity anao hoe alleluia manala io mason'andriamanitra ianao fazatinao zay aza matahotra anao rehefa nanavitra anao aniasitra nananao ay ianao alleluia aza sainy nitso zay rehetra lasanao taloha fa izy anao zava-baovao fa izy anao zava-baovao aza dinonao e aza dinoina ny fitiavany tsy mana-paharoa fitiavany hoy ten'andriamanitra efa namonjy anao efa nanavitra anao iainy aza aza nafony anao nafonanao dia zay problème betsafany anao mahereza tany ianao angeka tiny manalo hoe masy ao sady be voninahitra narivotra mahery tsy maintsy tafity ianao fatsarany eo atratrany alleluia tsy maintsy tafity ianao e alao velitsika zany izy zany voninahitra mila mahery anao miady aminao hoe ay ianao ka tsisy robaka anao eto an-tanaka tsy foky anao satria zanako waizindrainy anao mitady vaolana marireu daleana tsisina fapo fatovo maiky nandratra ny abyfo eo latsalatanazo ana atopazo aminy amizay ariny masonao androany ny fomba fijerina fahitanao ny atsarany lehibe ny andriamanitra ny zava-dretra dia hainy atao tsy atoaina ny tsy heriny atoaina ny heriny mahereza trany fatsarany eo atratrany ianao ane
anao androany. Halleluia. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Aza sainy nitso zay rehetra lasanao taloha, Anao zava-baovao eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. fa izy anao zava-baovao. Aza dinoinao ny fitiavany tsy Efa nanavitra anao amin'ny iainy aza efa nanavitra anao teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Nahoana ianao niletika indray? Fa tsara ny eo atratrany eo. Ianao ny ekatian'Andriamanitra. Ianao io mihitsy zany teneniny zany tsy maintsy tafity ianao. Halleluia. Halleluia. Ndao rahantsika vavaky zany toriteny zany a. Ary rahantsika vavaky zany izy zany. Dia teteny aminao ary avana malala. Fa tsisy tokony hampatahotra anao. Manasa anao kosa nefa amin'izao fotoana izao. Tsy ampy isika mivavaka. Fa ilaina isika miditra anatin'ny fahamarinana. Ary na dia Petera aza vao hanomboka hiaraka amin'i Jesosy ry havana, dia ny lesona voalohany midirany amin'ny lalindalina kokoa. Fotoana izao tokony fidiranao lalindalina kokoa. Izao fotoana ny krizy maneran-tany izao mihitsy ny tokony hidiranao lalindalina kokoa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ndao tsika hiditra lalindalina kokoa ry havana. Fa za tena teteny aminao ry havako, fa nahita ny rano ianao, nahita ny ony ianao, na andeha hamaky ny afo ianao, na isy lay afo mirehatra aza eo akaikinao, tafita ny anaranao. Hoy ten'Andriamanitra efa niantso anao ay ianao. Namaly ny antso ve ianao? Raha namaly ny antso ianao dia anazy ianao. Fa raha nitsoaka ny antso ianao dia tsy anazy ianao. Dia mety ho rendrika ihany, mety ho safotry ny rano ihany, mety ho difotry ny olana ihany, nefa mba nivavaka ihany. Rehefa hivavaka ihany andao hivavaka amin'ny fanasin'ny fahamarinana, andao akato didin'Andriamanitra, andao hitia an'Andriamanitra ry havako ahy. Hivavaka isika, misaotra Jesosy ahy. Misaotra anao zay Jesosy satria no ny fahasoavanao ange Jesosy zany rehetrarehetra zany e. Ny ianao no nitarika anay, ianao mbola mitarika anay hatramin'izao. Faly zay manana anao Jesosy, ary tena midera ny anaranao lehibe. Isaorana ianao ny fotoana androany, isaorana ianao ny toriteny androany, fa nampaheriny maro tokoa. Misaotra satria tsapana efa tsy manary anay irery ianao, tsy mamela anay irery, fa momba anay mandrakariva ianao. Jesosy io, raiso ny haja, raiso ny saotra, raiso ny dera ho anao, fa mendrika ho anao zany. Ankehitriny Jehovah Andriamanitra, dia hanovy antso avo indray reto mpanomponao reto. Atsoy ny anarany, fa zay atsoinao dia amaly, ary dia ho faritanao fa anao zay. Raha anao zay Jehovah Andriamanitra, tsisy tokony hampatahotra anay. Tsisy tokony hampatahotra anay.
fa tsy maintsy maina ny rano, maina ny tany lalovanay amin'ny ranomasina io. Tsy miala akory ny kapanay mandalo mamakivaky io. Tsy ho sahirana izay hamakivaky ny ranomasina io, fa fantatray fa ny Andriamanitra mandefa rivo mahamay mampisava ny ranomasina io. Saotra Jesosy fa fampanantenana ngeza-be raisinay indray zany androany, ka hiatrika ny tontolo andronay indray zay rapitso sy ny hoavinay manontolo dia ho tsaronay fa namela hafatra mamy ho anay ianao tanatin'ny Isaia 3:7 androany. Dia terizo zany teny zany tsy ho afaka ty anatinay, amoa avy zany teny ty anatinay ho vita tomboka avatsy ato anatin'ny fonay Andriamanitra. Dia voy Satana dia didiko amin'ny anaramaherin' Jesosy Kristy tompony sabata, tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza tamin'ity an'ity, fa zay voatonona, zay voafavy dia amoa avokoa avy zato eny. Saotra Jesosy manalo. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena, ampandrosotsika ny anabavitsika Erika ivavaka ho an'ny firenena. Tay tompona anabavy Erika. Jesosy pastera dia tain'i Jesosy tsirairay minaraka amin'ny vavaka firenena amin'ny tiany ity, dia hiara ivavaka antsika amarana ana fotoana so amin'ny firenena. Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra anao indray izay mivera mankalaza ny anaranao amin'ny tiany ity. Na dia fa mbola efa alindalina sika mbola tsy hainay tsy hamandratra avy ny anaranao satria Andriamanitra tsara indrindra sady fanao tsara ny fizaoderaina ny fikalazaina. Rehetra Jesosy mbola tonga eto amin'ny fizafiandriananao indray, mbola nomenao izao fotoana mamy izao indray ahafahanay nomena izany hafatra mamy avy aminao izany, ahafahanay indray mbola nandray teny avy aminao Jesosy tena mankasitraka indrindra satria nampianatra anay indray ianao ny tena mbola hoe hifikotra aminao akatoanao satria ianao ilay Andriamanitra mpanavitra anay, mpamokisoa ny famahanay ianao, mamelombelona ny ara-nofinay ianao ary tsy mamelana irery na ady lalovanay Andriamanitra dia tahaka an'izany toriteny izay mety mmpanofinao androany izany na dia hitan'io azy izay dia tsy mba andenanay izany na dia mamaky afo azy izay dia tsy homay izay Jesosy satria efa nomenao hery sy fahefana izay ahafahanay mandresy eto amin'izao tontolo izao eto. Misaotra anao izay Jesosy satria nampianatra anay indray ianao androany tena irisonay lalindalina tokoa amin'ny fahanofonanao, amin'ny fitandremana ny didinao, amin'ny fandehanana amin'ny fahamarinanao Andriamanitra satria io ihany ny lalana ahitana ny fahatsaranao hiasika amin'ny fiainanay, io ihany ny vahaolana anay Andriamanitra dia fitandremana ny didinao ary ny fankatoavana izay teny lazainao Andriamanitra. Ka rehetra Jesosy malala mbola namafy ny fonay, mbola anamafy ny fahamarinanay, ny fandehananay eo anatrehanao eo niloanao mbola tena akatoy ny teninao izay Andriamanitra satria fantatray fa izany ny tena ivoahanay sy ampivoakanay mpandresy izay amin'ny lalana izay alehanay, amin'ny laty izay atrehanay Andriamanitra ka isaoranay ny anaranao tamin'izany teny mamy izany. Mety maro ihany koa Jesosy malala mbola ao anatin'ny fisalasalana, mety mbola tsy ao anatin'ny fahamarinana mihitsy azy dia nogatanay Jesosy aza atao ampandididy sofina azy ireo izany teny izany fa tena hoe mpananao masina mihitsy mibitrika ny anatin'ny fon'izy ireo lalina amohan'izy ireo, amony ny masom-panan'izy ireo mba tsy ho rendremana, mba tsy ho variana, mba tsy ho kivy, mba tsy hiverin-dalana Jesosy efa tena hoe hiloso bebe kokoa amin'ny fanaovana izany fahamarinanao izany satria fahamarinanao ihany no andresenay amin'izao tena nefa miasatra izao, fahamarinanao ihany no ahitana ny tavanao Andriamanitra satria raha tsy mitandrina izany tsy ilay tsy ahitanao akory dia izany Jesosy ny angatanay teriza ty anatin'ny fonay tsirairay avy izay mihaino teto izany ka tsisy miala-mainy teto Jesosy fa samy tena hoe mivoky an'izany teny maninao izany ary hoentinay eo amin'ny fiainanay fa tsy mandalo amin'ny sofinay fotsiny ihany, tsy fiaino fotsiny ihany hoe Jesosy fa tena mpakatoy ny teninao dia misaotra Jesosy malala misaotra fa isan'andro ianao dia mamoky teny soa mahafaly anay foana manitsy ny dianay manamatra anay foana amin'ny lalakalehanay dia misaoranay ny anaranao satria tapanay loatra ny fitiavanao anay tsirairay ihany. Dia rehetra koa izay Jesosy mbola mitovy fitiavana anao indray mbola tena tianao mihoatra ny efa nitiavanay anao hatr'izay Andriamanitra dia apetraka teny eo tena-tananao Jesosy ankehitriny ny firenenay izay tena angatana isan'andro isan'andro Jesosy eto tongotra ao ary tsisy miafina aminao izany firenena izany, tsisy miafina aminao ny ady hatreha izany firenena izany Andriamanitra tena efa
maro miady ao Jesosy malalo tena mijalo ny vahoaka malagasy efa tena misondratra daholo ny vidim-piainana Jesosy tena tsika ny vahoaka malagasy tsy miainan'Andriamanitra ao ny frais misondratra ao ny vidiny zavatra eny tena Jesosy tsy izay tsy misondratra nefa tena mbola hitako Jesosy hoe tena mbola mijoro ny vahoaka malagasy mbola ataonao tsy hoe be ny lasa dala Jesosy fa tena hoe mbola manatenanao ny vahoaka malagasy tena angatanay Jesosy mba tena hirotsaka ao ny fanamasinao hirotsaka ao ny herinao Jesosy hanafaka ny olonao Andriamanitra fantatray fa mpanoty izy ireo tsy mendrika Jesosy izay fa ny angatanay Jesosy dia manindra fo an'izany firenena izany tena hoe ahafahao fatorana sy migeja laliny fahotana ny firenena izany satria izany tena hitako hoe mamaritra n'izany firenena izany tsy ahitan'ny tavanao tsy ahafahan'ny herinao miasa eo amin'ny fiainany izany firenena izany dia ny fahotana vahoaka malagasy Jesosy ka manindra fo aminay tena ngoty ao anatin'izany firenena izany ny fahotana Jesosy malalo kasiomy vahoaka malagasy tena hitodika aminao marina tokoa andeha amin'ny fahamarinanao ankatoy izay lazainao Andriamanitra fa izay no hitako vahaolana indrindra ahafahanay voaka mpandresy ahafahanay miara fahantrano ahafahanay tena hoe miara-pinahitra izany firenena izany dia iny izay Jesosy afefa hiasa mahery amin'izany firenena izany ianao mino an Jesosy tena hoe mihaino mivavaka sandatra isan'andro san'andro eto ianao fa tsy mitsatra izay Jesosy tsy kidy izay fa mbola manantena foana fa ianao hiasa amin'izany firenena izany ka hamono olona maro ianao hifono miara-panahin'ny olona maro mba hiverina aminao anatona anao voninahitra ny anaranao dia reny olona rehetrarehetra izay mbola mety manalavitra anao reny Jesosy dia tasy hita mitady mazaka fitiavanao mba tena anatona anao dia nisy Jesosy ampitainao ny haino anay teto dia raha andeha atory izay Jesosy dia apetraka feno am-pelantananao ny toromasonay raha mbola andeha lesony izay dia akinay aminao Jesosy malalo mivavaka izay ataonay sy asandatra eo anatrehanao dia ianao Jesosy no amelombelona miara-panahinay ianao Jesosy nitahiry an'izany teny izany ety anatinay dia fanamasinao tena anaraka anay amin'ny androm-piainanay rehetra fa tsy mba ho tahaka ny olona reraka izay fa ahery foana isan'andro san'andro miaraka aminao dia saotra Jesosy malalo tamin'izany teny man'izany dia voninahitra ho anao indriany alleluia amen. Alleluia mankasitraka indrindra ny ranavavitsika erikatsika tanatin'izany vavaka matsiro mahafinaritra izany dia mino koa fa nampahery anao ny vavaka izay natao teto androany raha mbola tsy tonga eny amin'ny roalanitra Jesosy dia eo neto indray tsika rapitso amin'ny 7 ariva rapitso tsy isy vavaka maraina aloha mampionina satria efa ny ariva hiaraka eto nareo amin'ny 7 ariva miaraka amin'ny fandarana misandrata dia amin'ny 7 sasa miaraka aminareo eto indray za hiaraka amin'ity fotoana mamy vavaka fiambenana dia samy tahin'Andriamanitra ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra mihitsy tsy tapaka raha miditra ao amin'ny site web ianao site web any akiradio.radio12345.com averiko akiradio.radio12345.com dia afaka mihaino ny onjam-peo akiradio ianao tahiny toko daholo soatranao tonga teto fa raha tsy teto anao dia nangingina teto izay Jesosy amaly fitianao dia rapitso indray dia oroka mamy ho antsika tsirairay avy samy mahery samy tahin'ny toko isika tsirairay avy halleluia amen.